Fary miarahaba antsika rehetra indray amin'ny alalan'ity vidéo ity dia mbola mamerina fisaorana antsika manaraka hatrany ny fandaharana fianakaviana katolika. Ny tarigetra izay niraisintsika moa dia ny hoe ny fianakaviana izay miara-mivavaka no tsy misaraka, ka mbola ho vera bealarintsika ihany izany lohahevitra izany androany. Ny tenin'ny soratra masina izay ho velabelarintsika androany izany dia nalaina tao amin'ny Joany, izay milaza hoe izao no fody-boaloboka ary ianareo ny sampany, izay mitoetra ho amiko sy hitoerako no mamobe, satria raha tsy izao dia tsy mahefa na inona inona ianareo. Arak'izany teny izany moa dia Jesosy Kristy tokoa no tokony ho fototry ny fiainantsika ary tokony mihododina eo aminy avokoa izay rehetra ataontsika. Araka ny lazainy moa fa raha tsy mifototra eo aminy isika dia tsy hahavita n'inona satria ho verimaina avokoa. Noho izany izay zavatra rehetra ho ataontsika eto sy fampianarana izay ho atao eto dia ny tanjona farany amin'izany dia ny mba hananantsika fifandraisana bebe kokoa sy fifandraisana lalina miaraka amin'ny Jesosy no tena tanjontsika. Ary koa mba hampianatra izany amin'ny izay ao an-tokantranontsika ao. Inona ary izany no tokony ataontsika ray aman-dreny? Dia mbola averiko eto ihany moa izany fa ny tanjontsika ao an-tokantrano ao dia tokony mba hifanampy mba ho any an-danitra. Dikan'izany moa izany dia mba ho lasa olo-masina avokoa isika. Koa ny mpivady dia mifanampy ray aman-dreny manampy ny zanaka ary ny zanaka manampy ny ray aman-dreny, manampy izay olo ankohonantsika ao koa raha misy dadabe sy bebe na misy olona hafa izay ao an-tokantranontsika ao. Ny ahatongavana amin'izany moa, ahoana moa ny azahoantsika an'izany fiainana mandrakizay izany dia tsy misy afa-tsy avy amin'ny alalan'i Jesosy izay niteny izy fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ka noho izany tsy misy tonga any an-danitra isika raha tsy avy aminy. Ny ray aman-dreny dia tokony mampianatra ny zanaka ity hanaraka an'i Jesosy. Nefany mialohan'izany dia tokony mifototra amin'ny Jesosy aloha ny fiainan'ny ray aman-dreny. Ka izany indrindra no hanaovantsika ity fandaharana androany ity ny mba hanomezana ny ray aman-dreny ireo fitaovana izay hanampiana azy mba ho tonga amin'izany tanjona izany. Ary mbola izy koa ny vidéo manaraka izay hamelabelarana ny tohiny fa tsy ho vita androany daholo izy rehetra. Ny zavatra voalohany tsara tadidintsika aloha izany dia ny ankizy matetika sarotra ho azy ny mihaino fa mora ho azy ny mangala-tahaka. Dikan'izany ny ankizy izany sarotsarotra ho anazy raha hiteny anazy ianao hoe ataovy izao, izao no tokony arahanao, fa raha tsy hitany ianao manao an'iny ary indrindra moa tena zavatra ratsy raha ohatra ka hoe miteny zavatra iray ianao kanefany zavatra hafa no hitany dia manjary lasa mikorotana ny sainy dia tsy hitany izay atao dia lasa manome hevitra anazy koa hoe indraindray izany mety tia ary indraindray tsy mety. Ka noho izany tena tsara isika raha manao modely ho an'ny zanantsika ary mora ho azy ireo mihitsy ny mangala-tahaka anao rehefa manao izany ianao. Dia ny manaraka koa, misy ny fitenenana moa hoe isika tsy afaka hanome izay tsy hananantsika ary tena marina izany. Tsy afaka ny andeha hampianatra ny zanantsika isika raha tsy efa manana an'izany ihany koa. Noho izany tsy afaka hampianatra ny zanantsika isika mba hanaraka ny Kristy raha ohatra ka isika raha mbola tsy tena ao tsara amin'ilay fanarahana. Nefa izany tsy midika mihitsy hoe aleo aloha izany hiandry mba ho tena matotra tsara izay vao mampianatra, fa io dia karazana ohatran'ny hoe
tsy misy tonga lafatra fa ny fiezahana isan'andro no zava-dehibe. Noho izany tsy dia hoe voatery hoe aloha tonga lafatra tsara fa manao fa ny tena tiako voizina fotsiny hoe tsara zany ianao raha mba hitana re tena zavatra tsara mihitsy rehefa hitany ankizy hoe dada sy neny koa kay mba miezaka dia mba zaho koa zany mba andeha hiezaka mba ohatran'izay dia mety tsara ilay izy. Ny zavatra tena tiako tsipihana koa moa zany dia ny zavatra izay ataontsika rehetra eto dia tsy fombafomba ihany fa tena tokony hikolokoloana ilay fifandraisana manokana amin'ny Kristy. Ohatra zany ilay vidéo nataontsika taloha iny ohatra n'ilay momba ny hoe manao hôtely ao an-tokantrano iny dia tsy natao hoe raha manao an'iny hôtely iny ao an-tokantrano dia lasa mpivavaka na ohatran'izany fa izy iny dia tokony hoe marika mba asehonao hoe mba tay ame voninahitra manokana an'Andriamanitra ato tokantranoko ka izy no ataoko ampovoan'ny tokantranoko na hoe mba misy marika ato mba anehoako voninahitr'Andriamanitra na toerana mba histahako kely mba hivavahana manokana miaraka aminy dia araka ny teniko zany hoe ny zavatra rehetra izay ataontsika sy ho ianarantsika eto tsy ho zahaingany mba tsy ho lasa fombafomba fotsiny na hoe mieritreritritsika hoe aleo hivavaka bebe kokoa hamaky baiboly bebe kokoa ilay zavatra rehetra zany tsy hoe ampiana fotsiny ilay zavatra atao sy ny fombafomba fa tokony anamafy sy kolokolo ilay fifandraisanao amin'ny Kristy ny tena tanjontsika amin'ireny ilay fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ahoana azy ny hanamafisana ny fifandraisana amin'ny Kristy? Raha ny traikefa izay niainana moa dia hitako hoe tamin'ny zavatra izay nolalovanay dia ireto zavatra efatra ireto no tena anisan'ny nanampy tamin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Ka ny zavatra voalohany dia ny vavaka. Ny fananana fianam-bavaka dia tena manampy tokoa satria tena normal be izany satria ohatranao koa zao raha ohatra hoe misy namanao na misy olon-tianao na ray aman-dreninao na fianakavianao na ohatr'izany raha tena mafy ny fifandraisana amin'ny olona io ianao dia ny firesahana matetika aminy sy fifanakalozana aminazy no tena mikolokolo an'izany fifandraisana izany dia normal zany raha ny vavaka satria ny vavaka dia io no fomba hifandraisantsika amin'Andriamanitra, fomba hiresahantsika amin'Andriamanitra. Koa ny fananana fianam-bavaka dia anisan'ny manamafy ny fifandraisantsika amin'ny Jesoa. Ary eo koa ny soratra masina. Ny famakiana ny soratra masina dia zava-dehibe satria io no misy ny tenin'Andriamanitra. Ahoana moa ny tiavantsika sy ifandraisantsika amin'ny olona tsy fantatsika ka ohatr'izany ihany koa ny amin'Andriamanitra. Raha te hahalala anao hoe na halala bebe koa an'Andriamanitra ianao sy manantona azy bebe kokoa dia manamora an'izany ny fianono ny teniny dia izay hitantsika ao amin'ny soratra masina. Eo ihany koa ny sakramenta. Ny sakramenta dia misy anankifito ary izy ireo dia fanomezana avy amin'ny Jesoa indrindrany ho antsika rehetrarehetra mba hanampy antsika ho amin'ny fiainantsika mba hijanonantsika ao anatin'ilay fihavanana amin'Andriamanitra ary manampy antsika amin'izay rehetra ataontsika amin'ny fiantsoan'Andriamanitra tsirairay avy amin'ny fiainantsika. Ka fahasoavana lehibe no raisintsika isaky ny mandray sakramenta ka isy fotoana ho halaliantsika kely tsirairay avy ny zavatra izany ireo sakramenta anankifito ireo izay manampy antsika amin'ny fijanonantsika ao anatin'ny fihavanana miaraka amin'Andriamanitra sy ny fifandraisana aminy. Ny zavatra fahaefatra tena hitako nanampy anay ihany koa dia ny fiarahamonina. Io dia indrindra ao am-piangonana ny fidirana amin'ireo fiarahamonina ao am-piangonana
ny fanaovana zavatra am-piangonana ho an'ny ankizy, ho an'ny fianakaviana, ho an'ny ray aman-dreny, misy ny zavatra ho an'ny lehilahy, ho an'ny vehivavy, ny fanaovana ireo activité izay misy am-piangonana sy fiarahana amin'ny olona mitovy finoana sy mitovy misoatoavina aminao dia tena manampy tokoa amin'ny firosoana amin'ny finoana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ahoana ny atao hoe mivavaka? Androany dia ho halaliantsika bebe kokoa ny atao hoe mivavaka, ary amin'ny video manaraka no andaniantsika an'ireo zavatra anankitelo hafa dia ny soratra masina, sakramenta ary ny fiarahamonina. Inona ary ny atao hoe fiainam-bavaka? Fa mialohan'izany aloha dia tiako ampatsahivina antsika hoe iza tokoa i Jesoa. I Jesoa dia ny olona faharoa ao anatin'ny Trinité masina, dia i Jesoa zanaka, Andriamanitra zanaka. Izy dia nidina tetỳ tany ary nandray ny toetra farak'izay kely indrindra amin'ny maha-olombelona. Iny le sela kely tsy hita maso iny akory ohatran'iny izy no tao an-kibon'ny masina Maria. Izany dia fanetretena lehibe izany zavatra izany, satria raha Andriamanitra ianao no nandray ny toetra farak'izay kely indrindra ny olombelona, dia porofom-pitiavana lehibe tokoa izany. Tsy vitan'izany fa niaina toantsika izy ary nifangaro tamintsika tetỳ tany tetỳ nandritra ny 3 taona. Ary tsy vitan'izany ihany koa fa mbola nanolotra ny aina izy mba hamonjena antsika. Nijaly izy maty ary nalevana. Arak'izany dia nanolotra ny tena manontolo antsika i Jesoa, ary rariny raha mba manolotra ny tenantsika manontolo azy koa isika. Tsy hoe mila an'izany izy fa rariny raha manolotra fankasitrahana ho an'Andriamanitra isika. Ao anatin'ny andro moa tsika dia misy 24 ora, ka ao anatin'izany dia maro ireo zavatra ataontsika ao anatin'ny andro, fa ny zavatra ataontsika ohatra izao matory, ny olona matory eo amin'ny adiny 9 ka hatramin'ny adiny 9 eo, mifoha dia mikarakara tena, misakafo, miomana, raha mandeha miasa ianao na mianatra, matetika ny androntsika dia any am-pianarana sy any am-piasana any eo amin'ny adiny 9 eo, mody indray raha ohatra antsika ka lavidavitra mianatra na miasa, matetika mety mandany amin'ny adiny 1 ka amin'ny adiny 2 eo no mandeha miasa na mandeha mianatra sy miverina. Dia tonga ao tokantrano indray tsika dia maro ireo adidy, raharaha izay mila hatrehantsika ohatrany eo koa ny fialamboly izay ataontsika tsy faiko hoe amin'ny adiny firy isan'andro eo ianao no manao an'izany rehetrarehetra izany, fa raha dinihantsika dia maro ireo zavatra ataontsika mandritra ny andro. Eo koa nefany afaka manontany izany tsika hoe raha manana 24 dia adiny firy eo no ampiasaintsika amin'izany ora izany hivavahana. Tsara ny manokana fotoana hivavahana mandritra ny andro, fa eo koa nefany ireo adidy sy andraikitra izay ataontsika ary izay tsy tokony ho sakana aloha izany ho an'ny fivavahana, fa nefany tiako no miteny anao fa possible ny mamadika ireo ho lasa vavaka, satria raha ohatra ka manao ny asanao ianao ka atolotra ao an'Andriamanitra dia efa toy ny mivavaka izany. Ka ny zavatra tiako atoro androany dia ny fanolorana ny andro. Tsara raha manomboka ny andro dia manao ny vavaka fanolorana ny andro. Izy io dia manolotra an'Andriamanitra izay rehetra ataonao amin'io andro io, ka na inona mitranga amin'io, na ny asa ataonao, na misy zavatra mitranga ao, na mahafaly, na mampalahelo, na misy fijaliana, na
zavatra mahafinaritra dia atolotra an'Andriamanitra daholo izany rehetrarehetra izany. Eo koa ny vavaka eny antsefatsefan'ny andro eny dia mivavaka isika alohan'ny misakafo. Tokony tsy adino mihitsy izany satria zava-dehibe ny manamasina ny sakafo izay hohanintsika. Eo koa raha miasa isika na manao fanadinana na miresaka amin'ny olona na mangataka asa, n'inona izay ataontsika na ohatra hoe manao baolina dia tokony tsara raha mivavaka foana alohan'ny hanao zavatra. Indrindra moa izany raha ohatra hoe mila mandray fanapahan-kevitra lehibe amin'ny fiainanao ianao dia tena tsara mihitsy no mipetraka dia mandamina miaraka amin'Andriamanitra, miresaka aminy, mangataka torolalana avy aminy sy mangataka fanampiana avy any aminy mba handray izay fanapahan-kevitra tsara sy mety indrindra aminao sy mifanaraka amin'ny sitrapony. Dia eo koa ny vavaka fohy mandritra ny andro sy azonao atao indrindrana, tsy voatery zavatra lava be fa ohatra hoe dia fotsiny misaotra ny tompo, misaotra an'Andriamanitra, mifono ao Andriamanitra raha misy zavatra mitranga na raha tena misy zavatra mafy mitranga anao dia aiza ianao Andriamanitra ampio aho. Izany dia vavaka azonao atao mandritra ny andro daholo. Misy koa izany ny fandinihan-tena isan'andro. Tsara izy ity raha atao raha ohatra ianao izany tsy dia manam-potoana mandritra ny andro dia afaka ataonao izy ity rehefa amin'ny alina alohan'ny handeha hatory. Rehefa zatra moa ianao dia mandeha ho azy ilay izy fa ny voalohany ianao afaka mamaky ianao dia arahanao ireto andiny anankidimy ireto. Fa ny tena tsara koa ny manao izy ity dia eo antenantenan'ny andro rehefa ilay ohatra ny avy misakafo atoandro iny ianao ka mipetrapetraka amin'iny dia tsara mihitsy satria eo amin'ilay atoandro iny ianao efa nandritry ny andro izany ianao efa niaina ianao nandritry ny maraina iny efa nisy zavatra nataonao dia manao fandinihana amin'iny ianao ary nefa ianao tena mbola afaka indray rehefa vita ny fandinihana mba manova zavatra sy manao zavatra amin'ny ambin'ny andronao amin'iny. Fa nefa koa tsy maninona mihitsy koa no manao anazy amin'ny alina satria afaka mandinika ny andro manontolo ianao dia manomana ny andro rapitso amin'ny fanovana amin'ny fahatsaratsarana kokoa. Ka ny fandehany izany dia ny voalohany aloha izany dia fahatsiarovana fa Andriamanitra dia ho anivontsika. Amin'io izany ianao tena maka seza ianao dia milamina, miaina tsara ianao matetika moa tsara ny manao an'iny hoe miaina tsara, miaina lalina ianao manao hoe dia manao an'izay intelo ianao na ohatr'izay dia miteny tenanao ianao hoe Andriamanitra tongava ato amiko na manao hoe fanahy masina midina ato amiko dia amin'iny ianao dia atsapy ianao hoe eo tokoa Andriamanitra izao dia andiniteny ianao miaraka amin'Andriamanitra. Ny faharoa dia manome fisaorana amin'Andriamanitra amin'ny fahasoavana azonao androany sy alohan'izay aloha izany dia mieritreritra ianao hoe inona avy ny fahasoavana azoko teo. Mety hoe tsy fantako hoe afaka fanadinana na hoe nahazo asa ianao na nety tsara ilay asa nataoko androany. Zavatra ohatr'izany dia miezaka mitadidy ianao hoe inona avy dia misaotra an'Andriamanitra ianao. Avy eo ny fahatelo dia fandinihana ny andro iray manontolo, tena dinio tsara daholo ny andronao iray manontolo hoe inona no nitranga teo. Nisy zavatra tsara ve nitranga teo? Nisy zavatra tsara nataonao ve? Nisy zavatra tsara azonao ve? Nisy zavatra tsy nety nataonao ve? Na ohatra ny hoe lasa teniteny foana teo na zavatra ohatr'izany. Dinio tsara daholo izay zavatra nandritra ny nitombohan'ny andronao ka hatramin'io fotoana anaovanao fandinihana io. Dia eo amin'izay ianao rehefa voalahatra ao izay dia mangataka fonana ianao raha ohatra nisy tsy nety nataonao. Hoe mifono Andriamanitra, mifono fa tsy nety iny nataoko iny. Dia avy eo koa ianao mangataka fahasoavana mba hanao tsaratsara kokoa ny ampitso. Dia ohatran'izay ilay fandinihan-tena. Tsara koa ny manana karazana
fanoran-tena kely na dévotion kely ataonao ao anatin'ny andro. Io moa zany resaka fahazarana koa io fa tsara no manazatra ny tenanao. Tsy voatery hoe raha androany ianao manomboka dia hoe tonga dia andeha hanao rosery androany na hoe tonga dia hanao zavatra goavana be androany fa afaka atomboka tsikelikely mihitsy ny zavatra ataonao. Tsara ohatra ny hoe manomboka manao ny anjelisy ianao ohatra ny rehefa mitaika ny amin'ny 12 na mitaika ny amin'ny 9 dia manao anjelisy. Afaka ataonao amin'ny telefonanao zany dia misy alarme kely manao hoe anjelisy dia manao ny anjelisy ianao. Afaka manao ny rosery ianao. Ny rosery dia tena vavaka, tena mahery vaika. Ary afaka mitena an'izany ianao hitako tsapako tamin'ny fiainako sy ny fiainan-tokantranonay ny herin'izany fanaovana rosery isan'andro izany. Ary izy io amin'ny voalohany ohatry ny hoe somary lavalava fa rehefa tena zatra ianao dia mety tsara ny mahavita azy tsara ianao isan'andro ary matetika ary afaka mahavita mihoatra ny anankiray ianao isan'andro. Ny fomba fanaovana anazy zany dia afaka ataonao hoe maka fotoana ianao dia manao ny rosery fa tena tsara raha ohatra ny ianao sy ny fianakavianao miaraka amin'ny ankizy sy ny vadinao ianao sy olona ao tokantranonao no manao anazy isan'andro. Ny anay moa zany fanaovana azy rehefa hariva alohan'ny hatory no manao anazy. Afaka manao koa ianao rehefa tsy manam-potoana ianao dia rehefa mandeha miasa ireny ohatra ka ohatra ny ambony bus ianao na any ambony tomobila na mandeha tongotra ianao dia ireny fotoana ireny dia afaka mihitsy alainao ny roserinao ohatra ny anazy zao manana ity bracelet ity misy ny rosery fa afaka ataonao izay fomba apety dia raisina fotsiny dia alefanao manao ny toko saplenao rehefa manao zavatra. Toka ohatra ny hoe raha miandry eny amin'ny dokotera ianao na ohatra izany dia eo ianao manao anazy. Izy koa tsy voatery hoe atao iray manontolo ao anatin'ny andro fa afaka tapatapahana. So ny isany indraindray rehefa maraina vao mifoha iny zany ianao ohatra ny manao toko anankiray dia avy eo ianao manao miomana eo na mandeha dia manao toko anankiray indray ianao rehefa misy fahafahanao ohatra ny rehefa misy fotoana ohatra ny manao récréation ohatra na mijanona kely ianao dia manao an'iny. Rehefa vita ohatra ny sakafo atoandro dia manao toko anankiray indray azo atao ohatr'izay koa ilay izy. Fa afaka andramana dia atao fa misy efa manana vidéo koa moa izay afaka arahana tsara mihitsy ny mistery rehetra ny rosery dia afaka manao an'izany koa ianao. Misy koa ireo application amin'ny telefona izay manampy ianao manao ny rosery dia mahafinaritra ny manaraka an'iny ohatra ny anazy izay nanaovako an'ahy tamin'ny voalohany nanaraka an'iny dia avy eo zatra dia afaka nanao anazy tamin'izao fotsiny amin'izay. Eo koa ny saplen'ny famindrapon'Andriamanitra. Afaka manao an'izany dévotion izany tokoa ianao ohatra ny rehefa mitaika ny amin'ny 3 dia manao ianao ny saplen. Maro ireo zavatra azonao atao fa anjaranao fotsiny no manampy an'izany tsikelikely amin'ny fiainanao. Dia izay indray ary aloha ny azoko naroso androany fa dia misaotra anao nanaraka hatrany ny fandaharana manaraka izay ho arosontsika zany dia momba ny fampidirana ny famakiana soratra masina ao amin'ny fiainanao. Dia misaotra betsaka nanaraka dia ho amin'ny manaraka indray.